Miarabantsika rehetra manaraka an'ity horonan-tsary ity. Anganon'ny taolo izay no boky eto ampelantanako amin'izao fotoana zao ka misy kilalaon'ny ankizy heverina ho toy ny kilalao nahazatra hatramin'izay kanefa misy hevitra marobe ao ambadikany. Tsy kilalao fotsiny ny fanaovana tamberimerina ambava an'ilay zavatra atao anatin'ny anganon'ny taolo izay hovakiko aminao, fa kosa misy afatra amin'ny fitonam-panjakana sy ny rafitra fiandrianana sy ny fitantanam-panjakana tamin'ny fotoan'androny. Ny alalantsika azy dia ny hoe isan'ny amontana, ka raha ato amin'ny anganon'ny taolo zao dia toy izao manaraka zao ny vakany. Isan'ny amontana roa ny aviavy, 3 fangady, 4 drofy, 5 emboka, 9 mangamanga, 7 paraky, 8 tanatanana, 9 rongony, 10 fanolehana. Zay ny fantatritsika amin'ny ankapobeny fa saingy zao misy andininy faharoa izy io zay tsy de nampianarina sy nahavatana ny ankizy loatra ka hovakiko etona. Andria mainty be ny papango, kely mpitsoka farara ny takatra, kely mpamafafy ny vanja, kely mpandatsakaina ny bala, lava tana tsy miasa ny foza, bodikely matavy ny toho. Raha jerena zao ny andininy voalohany nanao an'le isan'ny amotana de tsy lavitra izy io amin'ny hazo fampiasa tany amin'ny tany Israely tany. Tsika nametraka ny isan'ny amotana, aiza moa no ahitantsika ny amotana? Eny amin'ny faritra misy ny mpanjaka. Roa ny aviavy, aiza no ahitantsika ny aviavy? Any amin'ny faritra sy ny tanàna misy an'ireo andrina sy ny sisa sy ny sisa. De tsy lavitra an'izay ihany koa ilay atao hoe arbre sephirotika izay nampiasaindry zareo hebreo zany ametrahana ny rafim-panjakana sy ny antanatohatry ny fitantanana. Inona no anatin'ny arbre sephirotika io de misy ny isa nataony hoe keter, zany hoe mpanjaka, de ny roza izy hormana, de ny andrina, ny fahatelo bina, de ny ova zany, ny fahaefatra de ny hased, de ny tonkanto, ny fahadimy ny gelbora na ny tangena, ny fahaenina ny tiferet na ny manga, enina mangamanga hozy isika, de ny fito paraky netza, zany hoe tombony, de ny valo hod na voninahitra, ary ny sivy esod hasy, ary ny folo mayok fanjakana. Tsiditra lala amin'ny arbre sephirotika isika fa efa hainareo reny indrindra ianareo amin'ny resaka hebreo sy ny tontolon'ny hazonaina amin'ny maha gasy atsika satria io no voalazan'ilay hazonaina. Fa ny fampizarako amintsika anio kosa de ny andininy faharoa ao anatin'ity kilalaon'ny ankizy fahiny ity. Andria mainty be ny papango, kely mpitsoka farara ny takatra, kely mpamafafy ny vanja, kely mpandatsakaina ny bala, lava tana tsy miasa ny foza, ary bodikely matavy ny toho. Taratra ao anatin'io fiainam-pirenentsika sy ny korotana ara-politika. Inona moa ny andria mainty be ny papango? Izany manao kagolona mainty be ary zany papango zany natahoran'ny akoho kely nampitsoka ny rehetra. Andria mainty be ny papango. Kely mpitsoka farara ny takatra, malala ny tantarandra-takabola sy renim-bolon-doha tsika, fa reny mahazo ny takatra reny, ary reny ny dongo nataony renim-borondolo taminy. Ka rehefa mitsoka farara ny takatra, mampaneny takobolany, mampitabataba ny manodidina, manakorotana ny fanjakana, de tsy maintsy hifoka lacrymogène rehefa aveo satria kely mpamafafy ny vanja amin'izay fotoana izay. Ary raha mitatra io de ozy izy hoe kely mpandatsakaina ny bala. Tsy vaovao amin'ny tantaram-pirenena zany hoe misy ny korotana, misy ny fanenjehana, ary misy ny tabataba etseroa, foka lacrymogène ary voa amin'ny bala ny hafarany, ary misy ny maty mampalahelo, misy ny maratra, misy ny torana. Ary ny farany de ny hoe lava tana tsy miasa ny foza. Ity de endrika risoriso sy rendrika fanodikodinana ny tongoa mionkina na ny fananam-panjakana, satria misy ireo lava tanana tsy mahalala afa-tsy ny mitsotra ny tanany mangarona, fa kosa rehefa hiasa de mizongozona tsy mety manao. Lava tana tsy miasa ny foza, zay ny voalaza eto. Ary bodikely matavy ny toho. Natao apatavy ny fitondrana ny raharam-pirenena, natao apatavy ny fitondrana fanjakana satria bodikely matavy ny toho.
Ny isan'ny amotana rony aviavy hatramin'ny 10 fanoloehana de mampiseho ny rafitry ny fitondram-panjakana zay taratra amin'ilay hazo de ny hazonaina zany. Fa kosa ny andininy faharoa de mampiseho ny korotana sy ny fomba fiasa ao anatin'ny fanjakana io. Andrea mainty be ny papango, kely tsoka fararany takatra, kely mpamafafy ny vanja, kely mpandatsakaina ny bala, lavatana tsy miasa ny foza ary bodikely matavy ny tofo. Tsara ihany ny ananantsika ny angan'ny tolo fa betsaka ny zavatra voalaza ao anatiny mikasika ny fiaram-pirenena, mikasika ny fiainam-pivavahana, mikasika ny fomba sy ny soatoavana maro isan-karazany. Maka sitraka indrindra.